La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Fafinarita Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andronao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky majika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao. Safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, Manolotra anao ny fampalalam-baovao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Afaka mandray ny andraikitry ny filoha amin'ny mahafiloha toerana azy ny filoha arivo rakotovao saingy misy andinin-dalàna maromaro mametra ireo tsy azo atao araka ny fanapahana izay navoaka ny HCC ny fafito ny volana septambra 2024 lasa teo. Noverina mitsikafona ary voaporoa fa mandainga ny filoham-pirenena teo aloha raha nilaza fa tsy tany Anjozorobe ny zanany izay voasaringitra tamina raharaha fahafatesana mpitrandraka madinika iray teo amin'ny kariera teny Anjozorobe. Ankilany mbola mitohy mandraka ankehitriny ny fitrandrahana ataon'ny ekipan'izy ireo any amin'ny toerana. Tsy mitsaha-mitotongana ny orinasa malagasy Kroma amin'izao fotoana izao. Taorian'ny Air Madagascar sy ny Jerama, ny Kroma indray no voalaza fa misedra olana goavana. Fanontaniana mipetraka misy fandraisana amin'ny politika sy ny dian'ny filoha teo aloha tany Rosive izany. Mikorotana tanteraka ny fanatotosana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC sy ny baccalauréat tamin'ity taona ity. Raha toka ny atomboka tamin'ity androany ity ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC, mbola maro ny manatanteraka ny gym baccalauréat ankehitriny eto faritra Analamanga. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena fifidianana solombavamboaka any Suède, tsy mahazo ny maranisa avy amin'ny ery akavanana any an-toerana. Efa voaisa atretina Kamerona ny vato, samy ezaka mitady fiombonana sy fanohanana ireo avy amin'ny ankolafy samihafa. Nadidirindreo arahanao afaka fotoana fohy. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy tsy dia nay tokantranonao amin'ity alina ity tonga so eto amin'ny vaovaon'ny Cool TV tsy adino amin'izany ihany koa ireo manaraka ny vaovaon'ny Cool TV any amin'ny faritra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Tontolon'ny politika avy hatrany no anomboantsika ny vaovao dia afaka mandray ny andraikitry ny mahafiloha mpisolo toerana azy ny filoha Rivo Rakotovao. Saingy misy ny andinin-dalàna maromaro mametra ireo tsy azo atao araka ny fanapahana izay navoaka ny HCC ny fafito ny volana septambra 2024 lasa teo Gaëtan Andriatsilavo. Taoriny ny fametraha-pelan'ny filoha teo aloha ny fafito ny volana septambra lasa teo. Ny filohan'ny anteny Merandoholona Rivo Rakotovao no filoha misolo toerana. Na izany azy, misy teboka maromaro araka ny lalàna velona eto amintsika no tsy maintsy ho tandrovana. Amin'ny mahafiloha mpisolo toerana azy, tsy azo ny ataony mandray ny andraikitry ny filoha voavidim-bahoaka amin'ny maha-antoko ny fampandehanany raha-mpanjakana azy, miaro ny fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena, na ivelany na ato anatiny. Tsy misy afa-tsy ny filoha lanim-bahoaka ihany koa no miantoka ny fiombonana nasionaly araka ny andalana fahatelo ao amin'ny andininy fa 570 ny lalam-panorenana. Ny lalam-panorenana ihany koa dia milaza ao amin'ny andininy fa 450 fa ny filoham-pirenena lalim-bahoaka ihany no afaka manindry ny Prime Ministra sy manala azy eo amin'ny toerany. Araka izany, tsy azo ny filoha mpisolo toerana ataony manova ny governemanta manolo ny Prime Ministra. Tsy azo ny atao araka ny voasoratra ao amin'ny lalam-panorenana. Andininy fa 550, andalana faharoa, ny manasoni ny fanapahana noraisina nandritra ny filan-kevitry ny ministra. Amin'ny andalana faha-efatra amin'io andininy fa 550 ihany koa, dia milaza ihany koa fa ny filoha lanim-bahoaka ihany no afaka miroso amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra ihany
amin'ny fanendrena tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Araka izany, tsy azo ny filoha-mpisolon-toerana atao. Tsy azo ny atao araka ny andalana 5 amin'ny andininy 5 ihany ny miantso fitsapan-kevi-bahoaka. Ny filoha-pirenena vaofidim-bahoaka ihany no afaka mametraka fomba fiasa miaraka amin'ny tafika ho fiarovana sy fitandrovana ny filamenam-bahoaka araka ny lalàna manan-kery. Araka izany, tsy azo ny filoha-mpisolo-toerana atao ny mandray ny andraikitry ny filoha-pirenena voafaritra ao amin'ny andininy 450 ny lalam-panorenana. Araka ny andininy 750 ny lalam-panorenana, ny filoha vaofidim-bahoaka ihany no afaka mandrindra sy mandamina ireo maso ivoho miasa any amin'ny firenen-kafa andraikitra izay tsy azo ny filoha-mpisolo-toerana atao ihany koa. Tsy azo ny filoha-mpisolo-toerana atao araka ny andininy 750 ny lalam-panorenana ny manome famitsoran-keloka na manome mari-pankasitrahana. Ao amin'ny andininy 90, tsy azo ny filoha-mpisolo-toerana atao ny mandrava ny anteny-meram-pirenena sy izay rehetra mifandraika amin'izany. Ny filoha vaofidim-bahoaka irery ihany araka ny andininy 120 no afaka miantso amin'ny état d'urgence, état de nécessité na ny loi martiale. Araka izany dia tsy azo ny filoha-mpisolo-toerana atao ihany koa. Tsy azo ny filoha-mpisolo-toerana atao ihany koa ny mandray ny andraikitry ny filoha vaofidim-bahoaka araka ny voasoratra ao amin'ny andininy 300, 400, 700, 730, 220 ary 770 ao ny lalam-panorenana. Ankoatr'ireo, afaka mandray ny andraikitra amin'ny maha-filoha-mpisolo-toerana azy ny filoha Rivo Rakotovao araka ny fanapahana navoaka ny ACC mitondra ny laharana 7 tsipika ACC/AV ny 7 ny volana septambra 2024. Tokony hifantoka amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterana ny 7 ny volana novambra ho avy izao ny rehetra araka ny fanambarana izay navoaka ny firenena mikambana. Tsipirina izay fanambarana izay entin'ny Iona Saina. Ankoatra ny faneho-kevitra ireo antoko politika, fiarahamonim-pirenena sy olom-pirenena momba ny raharaham-pifidianana sy ny fametram-pialana ny filoham-pirenena ny zoma lasa teo, namoaka fanambarana ihany koa ny teo anivon'ny firenena mikambana. Ambaran'izy ireo anatin'izany fa miroso makany amin'ny fifidianana ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao ary tokony tsy hisy anakatsakana na hanao kajikajy politika hafa mety hampiembotra na hanafoana izany fifidianana izany. Ny fiatrehana ny fifidianana izay fanomezana sehatra ny vahoaka aneo ny heviny ka ametraka izay olona heveriny mendrika itokisana hitondra ny firenena sy hanatsara ny fiainany. Manasa ny hery-velona rehetra ny firenena mikambana anatin'ity fanambarana ity amondrona hery isy ny fifidianana madio, mangarahara ary ekeny rehetra, fifidianana izay tanterahana anatin'ny fotoana efa voatondro amin'izany. Ambaran'ny eo anivon'ny firenena mikambana fa ny fanatanterahana ny fifidianana no ho an'ny lalatokana ahafahana mametraka ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana fa ihany koa taratry ny demokrasia. Amin'izay fotoana izay, tsy ho tara amin'ny fanatanterahana ny ODD na ny Objectif de Développement Durable ny firenena malagasy. Ny firenena mikambana izay manamafy ny finiavana sy ny fahavononan'izy ireo amin'ny fanampiana ahafahana manatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena. Araka izany, samy manohitra ireo kajikajy rehetra entina ny morana izany fifidianana izany ny rehetra ary resy lahatra fa zava-dehibe ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 novambra izao. Izany vaovao misongadina ihany koa dia miverina amintsikafa ary vaopirofo mandainga ny filoham-pirenena teo aloha raha milaza fa tsy tany Anjozorobe ny zanany izay voasaringotra tamina raharaha fahafatesana mpitrandraka mandinika iray tamin'ny kariera teny Anjozorobe ankilany mbola mitohy ankehitriny mifitrarana ataon'ny ekipan'izy ireo amin'ny antoerana fanandina. Fepetra voalohany izay efa ndraisiko zany dia ny mampanao fanadiadiana lalina. Satria dia mora kely miteny, mora mampiseho sary. Za zao dia gaga mahita an'ilay Facebook, zanaka ny filoham-pirenena, zanaka ny filoham-pirenena. Aseho eo amin'ilay sary. Izay milaza hoe tena nahita, hoe ilay zanaka ny filoham-pirenena ve miao. Ary zany rehefa mahita an'iny dia gaga mihitsy hoe, ha, nga Andriamanitra ity zanaka ny filoham-pirenena ity sampanao mazia, no sady aty izy no any Anjozorobe. Tandray matomboko. Izay no nambaran'Andriamatoa hoe Rajaonarymampianina tamin'ny fotoanam-bolana ny filoham-pirenena ny tenany manoloana ny raharaha kariera tao Anjozorobe na hafatesana lehilahy iray mpitrandraka majinika ary mahavoatontonona ny zanany Mathieu Rakotoarimanana.
nanambarany tokony hitondrana pirofo amin'izany aza ny tenany ny daty ny fanambarana io ny 5 martsa 2024 rehefa nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Mpanao gazety mpandalina maro no nanadiady mikasika ity raharaha ity, voapirofo tamin'ny alalan'ny sary avy amin'ny loharam-baovao ananan'izy ireo fa teny an-toerana tokoa ny zanaky ny filoham-pirenena, nanao ambonin'akanjo fotsy sy jogging mainty ary nitondra pistolet automatika teo am-balahany. Narahana zandary sy miaramila ny lanjabasy ny tenany, niaraka tamin'ny teo ihany koa lehilahy iray tanana ankavanany antsoina hoe Filimon. Ny datany 12 febroary 2024 Ratsehivina no nahazoana ny sary manapirofo ireo tranga teny Anjozorobe ireo, fotoana izay nitrangany ny fitifirana teny an-toerana ka nahafatesana olona iray. Tamin'ireo sary marobe niparitaka tamin'ny Haino Manjery sy ny tambazotra Tserasera, nisy ny sarin'ny vaditany iray manao polo miloko volondavenona, tazana tao aoriany ny zanaky ny filoham-pirenena teo aloha. Voapirofo arak'izany fa andro iray no nahazoana ny sary. Raha ny vokatry ny fanadiadiana lalina navoakan'ireo mpanao gazety ihany koa, fiara tsy mataho-dalana roa no nentin'ny zanaky ny filoham-pirenena sy ny mpiambina azy niala teto Antananarivo eny Anjozorobe. Nissan pick-up mitondra ny laharana 52029 WWT sy 1854 WWT. Rehefa natao ny fanadiadiana dia misoratra amin'ny anaran'ny fiadidinina ny Repoblika ireo fiara ireo. Mampametra-panontaniana arak'izany no hoe raha manokana tahaka izany ve no nampiasan'ny zanaky ny fiara-panjakana, sa nahazo alalana tamin'ny rainy izy ka afaka naka ny fiara ho eny amin'ny kariera. Ny filoham-pirenena teo aloha izay nilaza teny Iavoloha fa nijanona tao andapa ny zanany tamin'ny fotoana nitrangan'ny fitifirana io. Voapirofo arak'izany araka ny loharanom-baovao azo fa nandainga ny filoham-pirenena teo aloha ary miray tsikombakomba tamin'ny fanomezana fiara-panjakana sy tamin'ny fiarovana ny zanany. Ao anatin'ny taratasy fangatahana na ny réquisition ihany koa dia misoratra ao ny toerana nalehan'ny mpitandro ny filaminana izay nakany Anjozorobe. Tsy maintsy niaraka tamin'ny vaditany sy ireo mpitandro ny filaminana ihany koa ny zanaky ny filoham-pirenena teo aloha. Raha ny fantatra, mbola mitohy ny fitrandrahana ataon'ny ekipa ny zanaky ny filoha teo aloha ny toerana ankehitriny. Ratsehivina nefa nanambarany ny filoham-pirenena tao aorian'ny nitrangan'ny fitifirana fa omena ny fianakavian'ilay namony ainy ny kariera. Fampanantenany ny filoham-pirenena izay tsy mbola tanteraka hatramin'izao. Nandritra ny hetsika ireo solombavambahoaka 770 teny Akianja dia mbola nandraisana fitoriana ny zanaky ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonarimampianina mikasika ity raharaha Anjozorobe ity teny anivon'ny tribunal. Fanampina pirofo mety hanampy amin'ny fandraisana an-tanana ny raharaha arak'izany ireo sary nivoaka ahafahana mahita ny marina rehetra. Izany amin'ny famfanirika andraikitra ny avy amin'ny fivoahan'ny harem-pirenena tato ato. Ny mpisehatra eny anivon'ny seranam-piaramanidina ny Ivato toy ny Sambadrarany Samada, ny PAF ary ny avy amin'ny nivon'ny faditseranany etsakilana nefa dia atao kilabao ny avy amin'ny nivon'ny ministerany tontolo iainana mampiona rakotoarso. Samy mahatsapa ny rehetra ankehitriny fa mbola tsy voafehy ny fivoahan'ny harem-pirenena tsokosoko any ivelany toy ny sokatra sy ny maro hafa. Isan'ny lesoka raha ny fanadiadiana natao ny tsy fahampian'ny fitaovana hoentina mitily izany sy ny olona misahana ny fanaraha-maso. Lesoka ihany koa ny fifandaminana izay tokony hatsarana hatrany. Tokony samy ho tompon'andraikitra ny sehatra tsirairay miasa ato amin'ny seranam-piaramanidina ary tsy misy havahana raha tiana ny azo vokatra tsara. Isan'izany ohatra ny tokony hanomezana lanjany ao amin'ny ministerany tontolo iainana noho izy ireo misehatra mivantana amin'ny fanaraha-maso ny akamaroany harem-pirenena. Manana traikefa manokana amin'ny fanaraha-maso io ireo polisy nala ao aminy. Amin'izao fotoana mifanilika andraikitra ny ministera telo samihafa, ny Samada, ny PAF ary ny ao amin'ny faditseranana rehefa misy ny tsy fahombiazana. Dia tena important be mihitsy ny resaka communication satria hita zany fa le agent rehetra miasa ety samy mahita vahaolana, afaka manolotra vahaolana fa le fampiresahana mihitsy no tsy ampy. Dia mila enona zany ireny teknisianina tena manao ny asa ireny satria nanetsika mieritreritra hoe zavatra ngeda be vao mahavaolana nefany mety hoe ao anatin'le fomba fiasantsika mihitsy no misy fanarenana kely. Dia ny lalàna moa zany misy fa ny fampiarana azy zany dia tokony samy miezaka ny tsirairay satria
Nandray zany a mety hoe misy entité anankiray misy fay ao anatiny ao dia mety iny no manakotana ny rehetra. Raha ny fantatra tsy mbola mipetraka amin'ny andraikitra tokony ho sahaniny ny ekipan'ny sampandrarahan'ny tontolo iainana miasa etỳ amin'ny seranana Ivato. Lasa ankilabao izy ireo raha ny fanazavana azo. Dia tsy tokony negligena mihitsy na hoe tsy dia jerena ny sosokevitra avy aty amin'ny entité rehetrarehetra izay miasa eto ao anatin'izany ny service-ny eaux et forêt satria samy manana ny zavatra hita daholo olona ireo satria tonga dia araka le fiteny hoe sur terrain tena mahita le fotony any anatin'ny lalina mihitsy zay eto amin'ity dia tokony tsy dia tsontsoniavina zany le ny zavatra reny satria hitanareo matoa miseho le izy zany a indraindray misy sosokevitra avy aty aminay ohatra tsy tafapitanay any amin'ny mpitatana ny fandaminana rehetra eto dia eo zany le hoe lesoko voalohany ary tsy ampy ny fitaovana sy ny etomanana dia mazava azy fa mila vola be zay naiza ngamba marobe firenena mety tsy dia afaka hoe anara-po amin'izay eo koa zany le araka olona tsy dia voatery anjely daholo zany ny olona miasa aty satria misy a fonctionnaire misy a prestataire privé dia samy manana ny eritreriny daholo samy manana ny tombotsoany fa raha ohatra koa sika hiditra amin'le organisation na mifandaminana tsy misy vola zany mba tonga dia saina mieritreritra dia ianao mandinika hoe tokoty kosa mba tokony zao na tokony zao satria izy nareo zao mahita tsara mihitsy fa io zao braonay dia hitanareo fa takona daholo tsy mahita ninina mihitsy zay io bro io kanefa zay zao dia efa zavatra anankiray mihitsy hoe fandaminana fotsiny zao zay fa tsy mila vola zany tsy mila fitaovana vo tonga dia fandaminana fotsiny ahoana mba moramora kokoa ahitanay ny passager moramora kokoa ahitan'ny passager anay. Raha tsy ahivina maro ireo trangana kolikoly hita tamin'ity resaka fanondranana ny harem-pirenena ity nandritra ny fitondran'ny HVM. Nisy aza ireo olom-panjakana akaiky ny filoha teo aloha no tratra nanondrana tsokosoko ny harem-pirenena saingy mbola miriry tsy misy afaka manao na inona na inona. Nanambara ny ministry ny tontolo iainana nandritra ny fandalovan'ny teny amin'ny seranana Ivato fa isy ny famatsiana fitaovana vaovao sy manara-penitra ahafana mitily sy manara-maso ireo harem-pirenena indrindra ireo zava-mananaina ahafana manatratra ny tanjona dia ny fiarovana ny harem-pirenena tsy ho tafavoaka an-tsokosoko any ivelany. Tsy mitotongana ny orinasa malagasy Kroma amin'izao fotoana izao fitorinan'ny Air Madagasikara sy ny Jirama ny Kroma indray izao no voalaza fa misedra olana goavana. Misy fifandraisana amin'ny politika sy ny dian'ny filoha teo aloha tany Rosia ve izany valan'izay entiny Gaëtan Andriatsilavo. Tsy mitotongana ny orinasa malagasy Kroma ankehitriny. Taoriny fakanakeriny ireo mpiasan'ny Kroma misa 4 ny volana Jolay lasa teo. Olana maro no tsikaritra teo anivon'ny orinasa. Nametra-pialana ny tale jeneraly, noho ny tsy fampinsoliky, ny ena ireo fiaravavety miazo an'ny Tomasina. Ny 24 ny volana Aogositra vao nandray ny karama ny volana Jolay, ireo mpiasa, raha toa efa zatra nandray izany ny 10 volana. Ary maro ireo mpiasa nalefa nanao congé. Mandeha ny feo ankehitriny fa namidin'ny fitondrana HVM amin'ny Rosiana, ny orinasa malagasy Kroma. Ny orinasa Kroma, izay manondrana vokatra hatrany amin'ny 4,1 tonna isa-taona, hatramin'ny tonna 7,700 nanomboa ny fitrandrahana. Antony mahatonga ny be sy ny maro ametra-panontaniana amin'ny zava-mitranga sy ny hoaviny ity orinasa malagasy ity. Fifandrifian-javatra ve raha ny fanontaniana mipetraka ny nandehanan'ny filoha teo aloha sy ireo delegasiona niaraka tamin'ny tany Rosia sy izao olana sedrain'ny orinasa Kroma izao. Volana vitsivitsy taorin'ny fivoahana tany ivelany io, ny korosifahana ny orinasa. Fifandrifian-javatra ihany koa ve ny nanendrena ny ministry ny arenakibon'ny tany sy ny solika teo aloha Ingva Zafla ho maso ivony Madagasikara any Rosia sy ny fanendrena ny ministra teo aloha Eric Razafimandimby ho maso ivony Madagasikara any Chine nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 9 ny volana Aogositra lasa teo. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny mpanara-baovao ilaza fa mety hisy fifandraisany ihany koa io orinasa Kroma omena ny Rosianina io sy ny fanomanana ny fifidianana amin'ny mahakandida ny filoha teo aloha. Raha ny zava-misy, tsy ny orinasa Kroma ihany ny orinasa malagasy mitotongana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny Air Madagasikara sy ny Jirama. Ankehitriny, ny PCA ny Air Madagasikara teo aloha no mitantana ny ministerany arenakibon'ny tany sy ny solika. Fanontaniana mipetraka ihany koa no manoloana izany ny hoe fifandrifian-javatra ve sa misy antony hafa?
Ray no maty tafiakatra 27 ratra io ny tatitra voaray farany vokatra ny fifanjisehana teny amikanjany Mahamasina omaly araka ny fanadadiana natao tamin'ity androany ity manodidina ny 20 euro manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly ary misy saroy mbola atahorana ny any Yves Richard. Manoloana ny resaby miely mahakasika ny isan'ireo namony ainy sy ny naratra vokatry ny korontana tetsy amikanjabeny Mahamasina nandritra ny lalao baolina kitra ny fandona ny Bariahany Madagasikara sy Senegal Lomaly na mafisy ny serasera ny Asiara androany fa 27 ireo naratra ary ray no nanomony ainy taorian'ny fitsaboana samihafa mandidina ny 20 ireo mbola manaraka fitsaboana eny an-toerana hatramin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana ary ny roa amin'ireo no mbola atahorana tanteraka. Misy moa zany ny mbola manaraka ny fitsaboana eto amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona izay mahatratra eo mbola amin'ny 20 eo izy. Ny ankamaroa moa zany dia voadona tany amin'ny loha no maromaro ato zany dia ny tao amin'ny service neurosir zany izay mahatratra 9 ny mbola manaraka fitsaboana ato. Dia ny ankoatran'izay ny amin'ny service urgence mbola misy 4 dia ny amin'ny traumato mbola misy anaky 4 ihany koa. Au totalindreo zany misy eo amin'ny 20 zany mbola manaraka fitsaboana ato amin'ny hôpitaly. Araka ny voalazan'ny monsieur le ministre Maly zany dia anankiroa ihany zany mbola mijanona amin'ny rosira zany mbola sarotsarotra kely. Raha iverenana ny zavanseho Maly gaboraraka sy goragora teo amin'ny fandaminana sy ny fandraisana andraikitra samihafa teo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra sy ireo tompona andraikitra isan'ny tokony no isan'ny tarika ny loza samy nanameloko izany avokoa ireo mpijery teny an-toerana. Dimy sasany izay no tonga teto miaraka amin'ny zazakely. Fandaminana tsy mety mihitsy. Efa eo abory ianao fanosika ilay olona efa hisy maty izay vao any. Dia ilay mpiratsy mandray ny andraika efa lacrymogène ny alevany. Nefa ilay fikorotanana tsy avy amin'olona ilay izy fa ilay côté organisation. Ilay olona indray mivelivelesigny. Dia aso vao misaina tsara mihitsy ilay mpandriana fa tena tsy mety raha. Mal organisation be zany ilay zavatra ataontsika. Raha ny tena marina zany zao tamin'ny dimy maraina olona dia efa tonga teo tokony mba tonga dia voainy izy tamin'ny 9 maraina. Zao zao lasa mikorotana be ilay olona zao. Zay ilay organisation zany malina be. Manampitrotraka tamin'ity trango Maly ity ihany koa ny fahatarany ny mpamonjy vonona sy ny fahasarotana tamin'ny fitateran'ireo ny arambona mihazo ny toeram-pitsaboana. Tsy vao izao ny namoizana sy naharatrana olona maro ny karazana hetsika mahavory vahoaka toy izao raha ny fanazavana. Hatreto, tsy mbola nahay nakaleso ny ireo tompona andraikitra isan'ny tokony ka antony loza samihafa. Ny vahoaka hatrany etsy-ankilany no iarambona sy mizaka ny tsirany ainy. Fanontaniana mipetraka ny hoe aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra tsy hiverena ny loza toy izao. Ahoana ihany koa ny fiantohan'ny tompona andraikitra ireo ny arambona sy ny fanaraha-maso raha ny loharanom-baovao. Misy amin'ireo ny arambona ny mitaraina amin'ny tsy fahazona ny fitsaboana maimaim-poana avy amin'ny fanjakana. Taorianany tranga korotana teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina omaly iny naneo ny hevon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra nanaiky ny fisian'ny tsy fihetezana tamin'ny fikarakarana izy ireo fanadimy antarandriana. Manao izay azonay atao zay amin'izay zavatra zay fa na izany zany tena tsy eto Madagasikara misy raha amin'io fa nafatana ireo tany Senegal nisy firme maty tany any Angleterre misy an'ireny any ahoana izy any France partout iarany tany misy ny zavatra sara amin'izao fa tsy dia tiany misy zavatra sara amin'izay. Tahaka izany ampahany tamin'ny fanazavany teo anivon'ny FMF na ny Fédération'ny baolina kitra malagasy manoloana ny trangany seho tao Mahamasina omaly. Sady nanaiky ny fahadisoany teo amin'ny fikarakarana izy ireo no nanambara fa tsy fahadisoana avy amin'ireto farany ihany no nahatonga ny fioram-pefy. Tsy tabeny ihany ny fanazavana. Ny tsy fahafehezana ny famarotana tapakila no isan'ny teraka korontana rano nambarany. Fa izahay rehetra tompony andraikitra daholo izay tsy miala tompony andraikitra satria izay no organisation fa le izy efa lavitra be ny mivarotana billet. Zany vidina teo maraina ny billet mbola tsy mivoaka fa efa feno olona mitangorona teo fa naveriko teo 150 polisy tany ivelany. Raha ohatra 150 zany ampilarina fanao an'izao mety
ampimiodina zay ampimiodina lio mamasina io le izy zany ampimiodina lio izy raha nijery nareo be lehibe le polisy eo anydinazany teo amin'ny tele mbola mahitinareo hoe polisy mivarotra be a mbola mahitinareo misy olona mivarotra be de analakely a nareo no nytenan'izany a tsapao a aiza seza mipetraka lizy tsy nanambara mazava ny fepetra raisina isorohana ny trangan-javatra toy ireny ankilan'ny federasion mandidina ny trangy ny atrano dia tonga nanolotra fanomezana teny amin'ny asiara ho an'ireo ny arambona nandritra ny lalabolina kitra teny mamasina omaly ny birao politika ny GFFM sy ny solotenan'ny candidat ho filoham-pirenena pasteur Mayola io no lazaina miara mifaly amin'izay mifaly ary miara ory amin'izay ory izay no nanosika ny antoko GFFM sy ny candidat ho filoham-pirenena pasteur Mayola nitondra fanampiana ireo izay niarambona vokatry ny fifanosehana ijery ny lalao baolina kitra ny aona ny bareny Madagasikara sy ny liona tsy voafolaky i Senegal omaly teny amin'ny kianjaben'ny Mamasina. Tonga eto amin'ny Hasira ny solotenan'ny candidat André Mayola zay otron'ny bureau national sy ny comité mpanohana ny président Mayola namangy sy nytrotram-bavaka ireo azo lazaina hoe mahery fo satria anotona ny ekipa nationale Barea no antondiany zareo tao amin'ny stade Mahamasina dia ratra sy famoizany aina ny zavatra tranga dia izay zany nahatongavana aty anome hery trotram-bavaka sy mba nitondra zay voatsirambin'ny tanana tsy hoe firehirehana ara-politika le izy fa araka ny vinany fahazavana dia mbola mipetraka mazava tsara ny fanomezana hasina ny fombandrazana dia ny famangiana zay ny mahasamy hafa ny vazaha sy ny gasy fa tsika gasy dia mamangy havana ory mamangy havana faly mamangy havana ny harambony anatin'ny vina fanazavana an'ity candidat ho filoham-pirenena ity ny sehatry ny fahasalamana raha ny fanazavana hatrany dia izay no nampidirany candidat ao anatin'ny vinany fahazavanany dia ny vina 34 hoe raha tsy maimai-pona ny fitsaboana dia mba tohany fanjakana amin'ny ampahany mba hialana amin'izao zavatra zao dia ao anatin'le vina zany ny antsoina hoe Fonds national pour la santé dia io Fonds national pour la santé io no angalana ny antsoina hoe Fonds d'urgence fanjany zavatra zany dia mbola tsisy eto amin'ny hôpitaly eto Madagasikara ny Fonds d'urgence dia mizara roa petrabola petraky ny fanjakana ato izy io dia depôna fanafody hamonjena vonjy aina zay le maha Fonds d'urgence azy tsy mba nisy nieritreritra an'izay isika rehetra teto amin'ity tanin'ny Madagasikara aty fa araka ny mahaloza ny loza dia tsy miera ny loza tsy miera ny fahavoazana fa raha tsy misy apela tanana nefa amin'izao hôpitaly malagasy zao raha mbola tsy maimai-pona ny fitsaboana na raisy ny fanjakana tanana dia tsy maintsy miatraika amin'le maratra sy ny marary ary mety mitarika any amin'ny fahafatesana zany zavatra zany itony fampahafantarana ny vinam-piarahamonina nyity candidat mitondra ny laharana fa 430 ao amin'ny bulletin unika ity pasteur Mayola ho iatrano ny nambarany birao politika sy ny mpiara-miasa aminy tanjona amin'izany ny ahafantarany ny malagasy izay ho laharam-pamehana rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny candidat pasteur Mayola tonga nay fotoana izay natokany Cool TV ho an'ny dokavarotra aorianan'izay nijerentsika mahakasika ny famaizana parkina teny Ambompo teny eo ihany koa mahakasika ny vaovao ara-panatanjahantena izay nisongadana ny farany herinandro teo rehefa avy eo ary Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs.
Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safidque numéro 1 Malagasy. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Misy vaovao indray ao anatin'ireo lavage kiri ankafizinao. Ny lavage kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina ento fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraotra fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. It's the cheapest suit I've ever seen. I wouldn't worry too much about that. Where I can find Connor Mulligan. Now's the time to be sensible. Come here, you... What did you do? I asked you. Araka ny bande-annonce teo iny vedetto collector izay indray no horonan-tsara rahantsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia mikorotana tanteraka ny fanatotosana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC sy baccalauréat tamin'ity taona ity. Raha tokany atomboka tamin'ity androany ity ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC mbola maro no manatanteraka gym baccalauréat ankehitriny ho an'ny eto Analamanga. Miantarandriana tanterana manomboka androany ny gym BEPC mpiadina miisa 7,7 no endrasana mandritra ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC ho an'ny eto Analamanga. Raha ny teto Mahamasina manokana manodidina ny 200 no nanatotosa izany. Araka ny nambaran'ny chef de centre ny atreka tamin'ny fanatotosana ny fanadinana ity ny fitokonana nataon'ny mpampianatra. Lamina ihany aloha izy fa ohatrany somary nampitakotakonazy kely teo centre anankitelo no mandeha teo Mahamasina amin'izao fotoana izao. Centre lycée Jules Ferry izay misy anay, dia centre Rabe Arvelo, dia centre lycée Andohalo.
zany hoe telo zany ny centre indray ka nenay hatramin'izay zany a mifandimby zay une semaine centre roa dia une semaine centre roa dia zao zao ny LMA tsy nandeha Toamasina fa nandeha amin'ny ANS izay mandeha izy satria le telo kely le fotoana dia tsy afaka nivalabatra tsony na ny fandefasana convocation ny ankizy miady mandeha possible sady mandeha any amin'ny sekoly ny convocation dia telo ny sekoly any amin'ny terena tsy maintsy hoe fitany lehibe possible tsy maintsy vita amin'ny herinandro ty. Mifanindry an-dalana amin'izany ihany koa ny gym baccalauréat, izany hoe mpiadina maro no mbola manatanteraka ny adina ara-panatanjahantena ho any fanadinana baccalauréat izay amin'ity herinandro ity, izay tanterahana eto amin'ny kianjana Alarobia. Misy BEP atao amin'ny lycée technique dia nenay zany a le examen nanomboka tamin'ny le 27 hatramin'ny le 30 dia nafindrana izy le 10 hatramin'ny le 13 zao fa ny antony le fiantsoana kely izay amin'ireo mbola tsy latrika dia mba manome chance anazy zany ny EPS raha nenay zao nijerenay a hatramin'ny zao zao candidat anay eo amin'ny 4745 ny candidat anay zay zao nefa manana absent eo amin'ny 200 eo dia tena betsaka zany mijerinay tena mba tsy fantatra izay mahazo anazy. Raha mipitsara ny fanazavana no mivoaka ny tany tsy tonga nandritra ny andro voalohany ity adiny ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia moto miisa 200 sy fiarakodia miisa 5 no maikila ny afo tao amin'ny toeram-piantsonana iray teny Ambohipo alina. Antapitrisany maro ny levon'ny afo vokatra izay. Labozisy tao amin'ny trano hazo akaikin'ny parkina monina tonga ny firehetana fanadiny Ange Antriniany. Moto miisa 200 sy fiara 5 ary trano hazo 2 no ravany afo tanteraka tsy nisy nanimbihinana na ny iray azy. Io no voka ny famaizana parking iray ety Ambohipo ny aliny Alahady fa 9 septambra. Tamin'ny 12 alina tany hoany no nirehetany afo raha ny fanazavana azo teny an-toerana. Manazava ny andohany afo ny sefompoko tany Ambohipo. Azo kely n'olona zay. Dia tao zany ny tombohan'le izy, tao ny tombohan'ny afo. Tao ny rehatra nisy laboziny rehatra tao dia ninjera maro no filazana azy fa ninjera ho ny filazana azy dia nitarika fa firehetana tao amin'ilay trano dia tao amin'ilay trano nisy lamba dia nirehatra tsara le lamba tao nirehatra zany dia iny nitarika firehetana teo dia may le trano dia rehefa may le trano dia iny ninjera tamin'le planche teo zany nitatra tamin'ny trano teo akaiky teo misy trano hazo ny gardien ihany koa teo misy trano hazo ny gardien teo dia iny nitatra teo dia ninjera dia rehefa ninjera le izy dia teo amin'ny moto dia moto moa rehefa misy lasanty zay dia tonga dia miparitaka vetivetsika. Taorian'ny loza izay nitranga nanao nitatitra tamin'ireo antanatohatra rehetra ny teo anivon'ny Fokotany. Disposition raisina zahay teto amin'ny Fokotany tamin'ny alina moa zany nefa nampandren'ny ny zavatra voalohany moa rehefa misy vono ohatran'io dia tsy maintsy hoe pompier aloha tsy maintsy natsona hamono ny afo dia avy eo nampiantso ny mpitandro ny filaminana ihany efa teo nijery ny zavatra misy satria tsy maintsy misy fanadihadian'ny mpitandro ny filaminana ny zavatra rehetrarehetra rehefa misy zavatra ohatran'io fa izahay efa nanao tatitra tany amin'ny lehibe anay tany amin'ny distrika efa nanao tatitra tany amin'ny région Analamanga tamin'ny chef de région zany dia efa nandeha tany amin'ny ministre de l'intérieur dia efa nandefa tatitra tany amin'ny PNGRC. Efa ela no nahatoeram-piantsonana ity toerana ity ary maro anisaraka izany ny fiara sy ny moto izay miantsona ato. Misy amin'ireo niara-moina nefa no tsy nahalala akory ny antony nisian'ny famaizana izay namoizany ny fananany. PDB no eno ohatra hoe nisy trano may nisy laboziny rehatra avy any moto koa tsy fantatra tsony izay zany aloha version ana fa tsy tena vo tsy hay tsony zay ilazana anazy satria tampoka le izy zay maraina vo nafantatra an'le fahavoazanay tsy nahianinina zay raha tsy efa maraina tamin'ny Facebook koa ary izay vao tonga teto dia jerena fa tsisy zavatra iray azo raisina tsony taminanay. Toy ny
toerana iantsonan'ny fiara rehetra misy sandany aloha ny fametrahana fiara ety nandritra ny fidinana ifotony natao teny antoerana ihany koa no nahenona fa eny amin'ny mpitandron'ny filaminana ilay mpiambina tamin'ny alina izay nisian'ny famaizana rehefa nanontaniana ny amin'izay tompon'ny tany misy ny parking ny teo anivon'ny fokotany nilaza izy ireo fa tsy mbola nahazo baiko amaly an'io fanontaniana io andrasana araka izany mety ho toy n'izao vona izao. Tontolo ny fanatanjahantena izay fanaraka ho isaky ny alatsinainy ireo voka-dalao sy ireo lalao songadina ny farany herinandro teo indray no entina aminao Henri Florian. Tontosa omaly ny lalao fifanitsana ny isam-bondrona edina izay tafiakatra amin'ny kana 7 any Cameroun fianana teo amin'ny Madagasikara sy Senegal. Ry zareo Senegalais no nanokatra ny isa tao anatin'ny fizaram-potoana voalohany teo amin'ny minitra 7:30 baolina nampidiry ny Konaté no sahalain'ny malagasy ny isa io ny aloha ny alana sasatra teo amin'ny minitra 4:40 baolina izay nampidiry ny Vavy Paulin Raino Ray no entiny rotonta ny ala sasatra. Minitra vitsy nanomboana fizaram-potoana faharoa nanitanteraka ireo mpilalao Senegalais ary napiditra baolina faharoa teo amin'ny minitra 2:20 baolina nampidiry ny Balde 10 minitra tsy efaran'ny lalao nampidiry ny Carolus nandola ny Vavy Paulin ka napiditra baolina faharoa ho an'ny ekipa ny Barria de Madagascar izay natonga ny isa 2-0 teny amin'ny solaitra be. Amin'ny ankapobeny tsara ny vokatra ho an'ny Barria de Madagascar. Mitovy ny isan'ny Barria de Madagascar sy Senegal amin'izao fotoana izao izay samy manana isa efatra manatombo kosa ny Senegalais amin'ny baolina tafiditra. Surtout dans le deuxième mi-temps, les Sénégalais étaient en be. De nous, une fois, une grappe, on a fait ça, on a fait ça pour nous. C'est plus important, on a tiré sur surtout dans les premiers mi-temps, on a fait pour nous, c'est les occasions, c'est domine. Dommage, on a pris un but, on ne s'attendait pas. Mais après ça, on a rectifié le but qu'il nous a pris. Mais après le deuxième mi-temps, je pense qu'on a géré le... Tsara ny vokatra ho an'ny ekipa pirenena malagasy raha ny ekipa ny Senegal izay larina fa 320 manderan-tany raha eo amin'ny larina fa 7 kosa ny misy an'ny Barria de Madagascar lanolona ireny vokatra azo omaly ireny. Feno hipoka ny kianja be ny Mahamasina tamin'ny lalao omaly ity tonga maro ireo malagasy nanoa ny ekipa ny Barria de Madagascar amin'ny 10 oktobra ho avy izao indray any Guinée Équatoriale ny lalao ho an'ny andro fahatelo ary etsy Mahamasina kosa ny 17 ny volana oktobra ho avy izao ny andro fahaefatra. Eo amin'ny taranja baolina kitra izay hatrany fa lalaovina eo amoro-pasika nanafaka tany Mozambika ny Barria de Madagascar eo amin'ny fifanitsanana adina ny tompo-daka ny Afrika kana 7 eo amin'ity beach soccer ity. Ny bata fandraisana alohan'ny ekipa ny Mozambika isika malagasy tamin'ny isa 4-5 nandritra ny lalao mandroso omaly alahady. Tsy aivina fa mbola hiatrika ny lalao miverina ny ekipantsika amin'ny 17 ny volana septambra ho avy izao lalao izay ho tanterahany eto Tanindrazana amin'ny tora-pasika Mahajanga. Hiatrika ny dingana famaranana atao any Egypte ny volana desambra ho avy izao izay mahazo isa be indrindra eo amin'ny Barria sy Mozambika aorian'ireo lalao ireo. Ny Barria beach soccer izay mitondra avo ny fanevam-pirenena malagasy. Eo ihany koa ny Amerina indray ny anaram-boninahitra eo ampelantanan'ny malagasy. Tontolo ny taranja tenisy indray kosa tapaka tanteraka ny nofinofiny ilay andrarezana Amerikanina izay fantandaza maneran-tany amin'ny taranja tenisy. Tsy nampoiziny Serena Williams mihitsy ny fahareseny ny farany herinandro teo no montsany Naomi Osaka ilay teratany japonais vao 20 taona monja tamin'ny seta mazava be i Serena Williams nandritra ny lalao famaranana an'ilay US Open valo 24 4 io no isan'ny isarany rotonta tao anatin'ny ity lalao famaranana ity. Samba ny teo amin'ny tantarany nisy tovavy japonais nandrombaka ny amboara lehibe tahaka izao teo amin'ity tantarany tennis US Open na ity. Tontolo ny fanamorina fiarakodia indray kosa teny amin'ny piste Ambohinoma Ivato ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja slalom 24 izay no karakarainy ny club FMMSAM ary ny tohana ny Motul sy Hancock. Raha nivokatra eo teo amin'ny andro voalohany mitarika eo teo amin'ny larina voalohany ny Tsiory izay namory ny fiara Peugeot 106 rehefa navita ny fotoana tsara indrindra na teo amin'ny essai chrono na teo amin'ny première manche tao anatin'ny 3 minutes 18 secondes 19 centièmes. Manaraka azy ao i Fred nanamory ny Peugeot 206 ary nanamontsany ny fotoana tsara indrindra manaraka ny Tsiory tao anatin'ny fotoana 3 minutes 18 secondes 31 centièmes.
ho an'ny sokajy crosscar indray kosa mitany larina voalohany jojo izay navita ny fotoana tao anatin'ny 3 minutes 29 secondes 17 centième manaraka azy ao ikasy ary mikajy eo amin'ny larana fahatelo ary hainao ao anatin'ny fandarana mikamaky ny alarobia ho avy izao amin'ny sivolo sasany alina ny antsipriny mahakasika ty salalao motile ny korakarainy efa MMS amin'ny maity. Maresaka iraisam-pirenena fividianana solombavamboaka ao Suède tsy nahazo ny maro anisany avy eo amin'ny ery akavanana any an-toerana. Efa voaisa atretony ankamaroany vato fanadina. Mifaly ny avy amin'ny antoko demokraty ao Suède na tsy mbola tratra izany tanjo nandresena lahatra ny 20 isanjato ny mpifidiny suédois manakaiky ny 12 isanjato ny vato azony vato izay mamela tapakila ho azy ireo hidirana ao amin'ny gouvernemanta hitsangana. Nous sommes les gagnants de cette azontsika ny fandresena amin'ity fifidianana ity hiditra amin'ny feptom-piasana vaovao indray isika mandritra ny 4 taona afaka hitondra ny hevintsika anatin'ny fomba fanaovana politika eto Suède isika sur la politique suédoise. Raha ny fanazavana trany tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mangataka ny fanohana ny antoko demokraty ny avy ao amin'ny hery-ankavira te hitondra ny Suède antso izay efa nilavin'ireo mpitarika ny conservateur ny fialan'ny praiministra ankilany no takiny izy ireo. Les Suédois ont choisi un nouveau efa nifidy parlementaire vaovao ny Suédois mazava be fa maro anisy ireo avy amin'ny afovoany ankavia nivondrona niaraka tao anatin'ny alliance noho ireo mpanohana ny gouvernemanta tsy tokony nitsangana mihitsy io gouvernement io ary tokony hametra-pialana ny praiministra. Il doit démissionner. Nateo aza izany fanambarana samihafa izany lazany tsy hiala ny praiministra suédois vonona ny ifampiresaka amin'ireo hery-ankavanana ny tenany raha ny fanazavana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity angasany ianao nanaraka izany soavamanitra dia avelo amin'ny fodalo topoka. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavashkiri hofinaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.